Tompoko lahy sy tompoko vavy faly mitsidika ny tokantranonao indray ny sampana fampalalam-baovao hita amin'ny fahitalavitra MATV amin'ny aliny voalohany volana Desambra 2017 ity. Asaina-panajana ianao anaraka ireo vaovao nangony ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Isataratsika ny vaovao ety ampiandohana dia tranga mpiaramonina mampalahelo. Tovolahy kely manodidina ny 4 taona eo no namoy ainy vokatry ny loza mpifamoivoizana niseho tetsy Akazomanga ny tolakandro teo. Raha ny fitantarandreo nanatry maso dia niampita niaraka tamin'ny dadabeany ity tovolahy kely ity no nitsorika tampoka ka izao vao hitsaky ny fiara izao. Matsitradrano moa ilay tovolahy kely. Fanampanazavana. Lozam-pifamoivoizana anaty Tsiravana no niseho tetsy amin'ny lalam-baovao Akazomanga io maraina. Zazalahy kely manodidina ny 4 taona no maty tsitradrano vao hitsaky ny fiara. Potika tsy nisy ondraisina ny lohany ary niparitaka teo amin'ny arabe ny rasy ny atidohany. Nitangorona ny olona teo anatrehan'izany nijery ity loza ity indrindra namantatra azy. Ny tantarany zava-niseho sy ny hitany indrindra ary ity vehivavy ity. Ankizy anaky 5 izy niaraka. Dia ilay anaky-4 zany vao tantaneranga ohatr'izao. Dia ilay ty ankizy iray ilay voadony ity zany mbola taraiky ary amin'ny riva vady ry. Vavady fotsifotsy ry mbola pity ry. Dia rehetra zany efa efa tafapita ty dia hoe dadabe endaso a. Dia iny dadabe nierika ohatr'izao dia ilay zara niezakazaka vanty fa ny lalana iny nalalaka be. Niezakazaka vanty zany io ankizy kely tonga dia ilay tômôbila avy aty tsy nahita anazy akory fa tonga dia niezakazaka vanty tonga dia nanapaka ny arabe dia tonga dia tratran'ny parasoka aloha ny tongony. Dia iny parasoka iny amin'izay zany nampianjerana azy dia nanjera ohatr'izao izy dia iny ny avy aoriana iny amin'izay napoaka ny lohany mihitsy no tena mipoaka. Raha ny fanazavana izay voaray tena toerana dia nitsoaka ny fiara nandona n'ity zazalahy kely ity fa vokatry ny fanomezam-baovao avy amin'ny olon-tsotra sy ny polisym-pirenena dia hita ka nosakana n'ilay fiara. Laza moa ny mpamidin'ilay fiara rehefa nanontaniana fa no nitahotra tamin'ny fitsaram-bahoaka no tsy nijanonany ka nikasa anatina mpitandro filaminana izy. Efa ampelantanan'ny polisy ny raharaha ary efa nisokatra ny fanadihadiana sy ny famitorana. Ilay mpamily dia fantatra fa efa voatazona eny amin'ny polisy misahana ny lozam-pifamoivoizana.